Izay ny amin'iny fa dingana tsy maintsy lalovana meloany irosona any amin'ny fividianana filohampirenena ny fampiavanana ny samy mpanao politika hoy ny CRN. Ho an'ity rafitra ity dia nambarany fa mbola misy ny fery tsy sitrana teo anatr'ireo rarahana fana teto amin'ny firenena ary isan'ny takaitrana velan'izany ny zava-niseho tany Toliara sy Faradofay tamin'ny fandalovan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tany Antoerana. Nanamafy ny CRN fa dingana tsy maintsy lalovana meloany andianana amin'ny fividianana filoham-pirenena ny fampiavanana ny samy mpanao politika. Nambarany fa mbola misy ny fery tsy sitrana noho ny raharaha 2020 sy 2020 ary takaitrana velan'izany ny zava-nitranga tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana tany Toliara sy tany Fort-Dauphin farany teo. BDB zany ny anjara asan'ny CRN satria raha ohatra ka nahita nareo le boky soratany manifeste pour la réconciliation nationale dia misy zavatra telo aloha alohana irosona ana amin'ny fampiavanam-pirenena. Io zany le préalable zany hoe fampiavanana ny samby olombelona aloha, dia avy eo fampiavanana amin'ny zanahary dia fampiavanana amin'ny environnement. Iroso zany zay zao satria le cas amin'izao fotoana zao raha ohatra ka iroso amin'ny fifidianana dia rotaka eto satria mbola misy an'le disadisa ny maha olombelona any tamin'ny 2002 sy 2009 zay tamin'ny fitondran'ny Ravalomanana io nisy olona BDB ny gadra very fananana matop gadrana reny olo reny zany misy loiloy zany eto amin'ny fiarahamonina. Io aloha zany alohan'ny fifidianana tsy maintsy atao ny fampiavanana ny Ravalomanana, ny ekipan'ny Ravalomanana sy ekipan'ireo olo reo. Zany no asan'ny CRN zany dia efa manomana an'izany zay ary isorana ny ekipan'ny Ravalomanana rehefa nifanata dia efa miroso amin'izay efa manaiky zany ny ekipan'ny Ravalomanana fa ny daty fotsiny. Hitanareo zany zavatra nitranga tany Toliara reny, io koa nitranga tany Fort-Dauphin, nitranga tany Dego tamin'ilay mandeha reny dia takaitrany navelany le 2002-2009 tamin'ny filoha Ravalomanana. Nomariany Taberarandriamanantsoa fa tsy vitan'ny CRN irerany manao ny fampiavanana ny samy olona fa miara-miasa amin'ny ray aman-dreny mijoro ny FFM ary ny FFKM izy ireo.